manantitra ny araba mba hampirarentsoanareo tompo klasy tompo vavy ary manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany vaovao fahitalavitra MPS. Tsy maintsy ovahana ny olona ny fitoanan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra izay no ny fanarahany teo anivon'ny fiadidiana ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra sy ny vondry ny mpitatitra eto amin'ity Antananarivo ity. Nanomboka tamin'ity androany ity dia nisy aloha ny resaka ny fanaovan'ny andaniny sy ny ankilany ary avy hatrany dia ho tanterahana ny asa eo amin'izay fanalana ny fitoana ny fifamoivoizana eto andrenivohitra izay. Vaovao tanteriny Noro Fitiavana teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Ho jerena ifotony manomboka rahampitso ny olana tena mampitoana ny fifamoivoizana eto andrenivohitra araka ny fivorian'ireo vondriny mpitatitra sy ny commune Antananarivo renivohitra androany. Tsy maintsy isy ny fanovana ny fandamina ny fifamoivoizana, asiana takela-by famantarana ny lalana tokony alehan'ny fiara mba hiala amin'ny fitohanana lavareny. Rahampitso dia rahampitso na rafaka pitso farafatarana dingana fahatelo izay andinihana ny tena point chaud manokana momba ny fitohanana fiarakodia. Ao anatin'izay miala eto Analakely mandrapatonga any Alarobia, miala eto Analakely mandrapatonga Nosy Vavaka Ambohimanarina, miala eto Analakely mandrapatonga ery Analamahitsy ary eo amin'ny rond-point Tanimena sy Ambatomitsangana sy Akatofotsy. Azo fantarina ve inona le hodiny ianareo etahan'ny lalana sa fanesofana mpivarotra sa fanatsarana ny arebus? Ny amin'ny ankapobeny efa voadinika aty amin'ny direction technique fa misy fanovana circulation tsy maintsy atao. Eo ny fitombon'ny fiara isan'andro izay miasa eto Antananarivo dia tsy maintsy amboarina ny circulation amin'ny toerana voalaza teo ifanaovanay sy ny mpanjifa ary ny mpitatitra mba hahafahana mandrindra izay fifamoivoizana izay. Maintsy misy fandaminana sy fampahafantarana ataon'ny commune amin'ny alalan'ny Hainao Manjery sy ny panneau milaza hoe raha ho any Ambatomitsangana sy Akatofotsy ianao dia ity ny lalana raisinao, raha ho any Akorondrano ianao dia ity ny lalana raisinao. Ifitoran'ny olana ao Antananarivo renivohitra ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Ivavaka andro vitsy izany ankehitriny. Takin' ireto vondriny mpitatitra ireto atranony ny hanamafisana ny fampiarana ny lalàna sy eo amin'ny lafiny ara-teknika. Izay tena hiaran'ilay zavatra mihitsiny zany no nivahana ny olana rehetra ka dia ny lalana ny voalohany indrindra dia isaorana be da be izany zany sy ny lafiny ara-teknika mialatsiny amin'ny teny baiko dia voavoahantsaka ny sy andavana ary nametraka fotsiny ny mpitatitra teo anivon'ny fitaterana rehetra taxi be taxi eto Antananarivo renivohitra nametraka tsara ilay hoe tady fifamatorana mafy kokoa amin'ny lafiny ara-teknika sy amin'ny lafiny rehetra amin'ny ankapobeny indrindrindrindra eo amin'ny lafiny lalàna. Velom-panantenana tanteraka ireo mpitatitra eto andrenivohitra manoloana ity fandraisana andraikitra goavana ataon'ny commune Antananarivo renivohitra ity. Mankasitraka ny ramatoa ny tanàna sy ny mpiarabasa amin'ny rehetra amin'ny tanàna fedidiana tanàna Antananarivo ny fanomezana sehatra nay mpiara-miombona antokamina eto amin'ny tanàna Antananarivo amin'ny fijerena famahana n'ireo olana samihafa eo amin'ny fitohanana ny fifamoivoizana, ny fanamboarana ny lalana sy ny fiaraha-miasa izay misy eo amin'ny mpitatana sy izay mpikatroka eo amin'ny sehatra eto Antananarivo izay. Ankoatra ny fitohanan'ny fiara dia voava ihany koa ny olana momba ny fanaovana familian-dalana na ny déviation, ny fanalana ireo mpivarotra amin'ny toerana fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka, ny fanohizana ny fametahana ireo takela-by famantarana. Misy kosa nefa ireo fangatahana izay mila fanapahan-kevitry ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo amin'ny volana febroary ho avy izao toy ny resaka lisansa. Androany no fivoriana faharoa andinihana ity olana mpitatitra ity miaraka amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Efa miresaka tanàna Antananarivo ihany isika asa raha fantatrao fa ao amin'ny Madarella ao Soranao dia misy lakan-drano lehibe mirefy hatrany amin'ny 400 metatra. Rehefa tsetsina io lakan-drano amin'ny Madarella mirefy 400 metatra io dia mitarika ny fiakaran'ny rano eto Antananarivo renivohitra. Ny maromaro koa dia ny hoe anisany mitarika ny fiakaran'ny rano eto Antananarivo renivohitra.
fantatra azy zao fa dia hodiovina izany lakan-drano 700 metatra etsy amin'ny Madarella Etsorano izany ary hitatra amin'ny lakan-drano hafa ny fanadiovana izany dia vaovao mo fantatra tetsy anivon'ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo ary akoatran'ny izay ihany koa dia entanina ny olona mba tsy hanary fako ao amin'ny tony lakan-drano itony satria izay no mahatonga ny fahatsetseenana vaovao tanterin'ny Edena Elia. Ity lakan-drano lehibe iray eto amin'ny Madarella Sorano ity no nodioviny commune ny fandrimbona niaraka tamin'ny Sambasiny Apipa. Ity lakan-drano ity izay mirefy manodidina ny 400 metatra. Fivarinan'ny rano maloto avy ao amin'ny petite vitesse izy io ary mamarina izany makany amin'ny lakan-drano Andretany. Tsy entsina tanteraka ity lakan-drano ity ary tsy mikoriana intsony ny rano ka mahatonga ny fiakaran'ny rano na ny fahadoboana eny amin'ny manodidina ny boriboritany voalohany iny. Ny zavatra tsikatra raha-izao hitantsika izao zany dia hita fa tsitsina noho ny tsy fitandremana sy noho ny koa ny zavatra ariana anatin'ireny lakan-drano ireny zany no mahatonga ny fahatsetseenan'ireto lakan-drano ireto. Izy io zany rehefa tonga ny fotoam-pavaratra tahaka izao dia hitantsika fa mora tondraka ny rano amin'ny petite vitesse manodidina dia tsara lalàna iny zany. Zavatra voalohany tsara fatarina zany dia ireo le fako alefantsika anatin'ireny lakan-drano ireny zany dia manetsina mihitsy amin'le lakan-drano izay andehanan'ny rano rehefa avy ny orana koa entanina isika mba tsy hanary fako any amin'ny lakan-drano ireo olona fa asa be ary zavatra hafa no tokony anaovana ny vola hikarakarana ny vola eo am-pelantanana kanefa ny amin'ny tsy fitandremana sy ny fanariana ny fako any anatin'ireny tatatra sy lakan-drano ireny dia manitsina dia hotery tsy maintsy ireny no vonjena satria rahantsika mahita sady fa ho avy kely fotsiny ny orana dia tondraka ny toerana izay indrindrindrindra fa aty amin'ny faritra iva satria ny rano zany tsy miakatra fa midina dia tsy maintsy aty amin'ny faritra iva aty amin'ilay fidinana aty zany no tratra voalohany indrindra. Aritra 5 andro eo ny fanadiovana ireo lakan-drano manodidina ny faritry Madarella ity izay efa nanomboka ho omaly talata. Tafiditra ao anatin'ireo lakan-drano tsy maintsy hodiovina ihany koa ny hita etsy Ambodiny Sotry, Andranomanalina, Mahavoky ary Besarety sy ny manodidina. Ny fanadiovana rehetra atao amin'ny lakan-drano eto Andrenivohitra ihany koa dia isan'ny ampiena ny fiakaran'ny rano eny amin'ny faritra iva. Fa ivadika vaovao hafa mihitsy isika momba ny finoana. Fantarary zao fa ny filohan'ny FJKM Irako Andriamaso Ami mpitandrina no isahana ny fitantanana ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM amin'ny ity taona 2024 ity. Ny FFKM izay ivondronan'ny fiangonan'i Jesu Kristy eto Madagasikara na ny FJKM eo ihany koa ny Eklesia Episkopaly Malagasy na ny EEM ny fiangonana Anglikanina izany, ny Eglizy Katolika Romana na ny ECAR ary eo ihany koa ny fiangonana Luterana Malagasy na ny FLM. Ndehary ho arahantsika ny fanadiadiana momban'izay teo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Ny alahady 20 janoary 2024 avy zao tokoa no anaovana ny fampompivavahana anamariana ny fifamindram-pitantanana eo amin'ny filohan'ny FFKM teo aloha sady filohan'ny Eklizia Episkopaly Malagasy ny Monseigneur Ranarvelo Samuel John sy ny filohan'ny FFKM vaovao sady filohan'ny fiangonan'i Jesu Kristy eto Madagasikara na ny FJKM ny mpitandrina Irako Andriamaso Ami. Etsy amin'ny ECAR katedraly Andohalo no anatanterahana izany fampompivavahana izany. Ampiavaka io fotoana ihany koa ny fitondrana ambavaka ny firenena. Tsara manamarika ny fifandimbiasam-pahefana isan-taona ny fandraisana ity andraikitra mahafilohan'ny FFKM ity ary ny filohan'ny FJKM indray zany zao no hitantana mandritra izao taona 2024 izao. Tsy ivona fa ray aman-dreny manana ny lanjany eto amin'ny firenena ny mpitondra fivavahana eo anivon'ny FFKM na ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Mandray ny andraikitra tandrify azy manoloana ny zavatsarotra izay lalovan'ny firenena. Ny voy ny 4F, fiakenkeloka, fibebahana, fahamarinana, fihavanana,
ny FFKM. Fa vaovao mampalahelo kosa no anoizantsika ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS satria fantatr'izao fa nodimandry tany ampitan'ny Ranomasina i Philippe Émile Razafimanantsoa. Anisan'ny nanangana ny fikambanana antsoina hoe Mouvement des Citoyens Paris Madagascar izy nanoana hatrany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana anisan'ny nanetsiketsika ny GTT nanangana ny site web miresaka ny raharaham-pirenena eto Madagasikara sy mivoy indrindra ny fahamarinana nanoana izany ihany koa ny teo amin'ny lafiny hoe politika ankapobeny izay noentin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary an'izay dia fantatra fa ho tonga raha mpitso ny razana ivantany eny Lasora ny zoma no tanterahana amin'ny fandevenana ry isy raha teo ny fanimpom-pivavahana ampahirezana ny fianakaviany zany ao amin'ny FJKM Betesda à Lasora. Eo amin'ny vaovao hafa efa orovolana izay no nitokona ny teo anivon'ny orinasa Croma tao na ny Cromita malagasy no ny tsy fakasitrahan'ny mpiasa ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ity orinasa ity sy ilay orinasa rosiana antsoina hoe Ferrom Minin. Asa maro arak'izany no voatery nampetona aloha no ity fitokonana ity ary dia manao antsoavo eo anivon'ny tompona andraikitra isan-karazany ny mpiasa ao amin'ny Cromita malagasy mba hijery akaiky izany olana mianjady amin'izy ireo izany. Vaovao tanteriny Jessica Miray teo amin'ny sariny Manu Randriamalala. Efa nanomboka ny fiandohan'ny volana Desambra teo no nitokona ny mpiasa ny Cromita malagasy. Tsy nankasitraka ny fiara-miasa amin'ny orinasa rosiana ny Ferrom Minin ny mpiasa satria karazana famarotana ankolaka ny orinasa no nataon'ny governemanta tamin'izany raha ny fanamafisan'ireo mpiasa trany. Izay antony voalohany nantonga ny fitokonana. Ny fiantombohan'ny fiara-miasa ihany koa dia efa nahitana olana. Tokony andovola $7 ny orinasa rosiana mba hampandeha indray ny asa sy andoavana ny karamam-piasa. Voalaza ihany koa fa ny Ferrom Minin no lasa mpampiasa vola betsaka ao amin'ny orinasa Croma hatramin'ny 20,000. Tsy nanome vola fa tsy $2 nefa ny orinasa tamin'izany izay mitentina 10 ariary. Ny vola miasa ao amin'ny Croma nefa manodidina ny 3 miliara ariary. No ireo antony marobe ireo no mampikantso ny asa ao amin'ny Croma amin'izao. Maro ihany koa ny asa mifandraika amin'izany no ny ato ka isan'izany ny asan'ny mpitatitra ary manao antsoavy izy ireo mba hamahana haingana ny olona ny orinasa Croma. Izay zanaky ny mpiasa sy ny transporteur ary ny partenaire mpiara-miasa amin'ny société Cromita malagasy dia manao zao fanambarana manaraka izao. Manoloana ny fitakian'ny syndicat mpiasa vitsivitsy zay miteraka fikatsona lalina tanteraka eo amin'ny orinasa Cromita malagasy nandritra ny fotoana naharitra. Vokany tsy voalohany karamam-piasa maty ny jiro zay manazava ny tanàna Breville. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana tsy mandeha ny ampim-pivelomana andavanandro nona ny fianakavimben'ny mpiasa tsy afaka mianatra ny zanaky ny mpiasa ko manoloana ireo zava-misy ireo dia manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana maefa izay amany olana farany zay aingana. Raha tsy aivina dia nandalo olana arabola ny orinasa Croma mpitrandraka Cromita ao Breville tsara tanàna satria nidina ambany dia ambany ny vidin'ny Cromita teo amin'ny tseny iraisam-pirenena ka saika nahafahito ny orinasa mihitsy. Io no antony nanaovana ny fifanaraha-piara-miasa. Hatramin'izao ihany koa nefa tsy mbola nandray ny karamany ho an'ny volana Desambra ny mpiasa ny Croma. Fa hoentinay any amin'ny distriktina Tsimondrango kosa ianao amin'ity vaovao manaraka ity ao amin'ny commune Ambohijanaka fokotanin'ny Imery Manjaka. Fotodrafitrasa roa lehibe no notokanana androany tany amin'izany toerana izany teo aloha ny poste de police ary teo ihany koa ny birao apokotany. Anisan'ny zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny fotodrafitrasa toy izao ary ho an'ny poste de police manokana teny an-toerana dia nasiana ity foibe ity satria maro loatra ny tsy fandriam-pahalemana teny amin'izany toerana izany. Vaovao tanteriny Noro Fitiavana teo amin'ny sariny Mathieu Prince. Tsy nitsahan'ny tombony isan'ny mponina ao amin'ny commune Ambohijanaka. Raha toka mandidina ny 7 arivo isan'izy ireo tao anatin'ny 10 taona. Tafakatra 3 alina izany amin'izao fotoana.
mitombo ny ponina manaraka io fitombony ihany koa mazava ho azy ny karazana olana mitranga eo anivony fiarahamonina raha ny voalaza ny be ny tanàna ao an-toerana ohatra amin'izany ny tsy fandriam-pahalemana izay nahazo vanina tao anatiny taona ny fanesy izany indrindra no antony nananganana ny poste de police tao amin'ny fokotany Imirimanjaka hiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana polisy misafolo no fantatra fa efa vonina ny iasa ao an-toerana ankoatry ny fitokanana ny poste de police notokana androany ihany koa ny biro pokotany mifanila aminy raha nilaza teo ny chef pokotany teto Imirimanjaka fa manodidina 7000 eo ny ponina eto amin'ity fokotany ity dia izay 7000 zay no isam-ponina tato anatin'ny commune Ambohidrana Ray Manontolo 10 taona lasa zay amin'izao fotoana izao kosa dia efa miditra ny amin'ny 31000 ny ponina ato anatin'ny commune Ambohidrana izany rehetra izany no niteraka ny olana samihafa eny anivon'ny fiarahamonina tsara ny manamarika fa vola madidio avy amin'ny commune izany hoe avy amin'ny hitra alohan'ny vahoaka ireriany no noentina nanganana ny biro pokotany mitentana hatrany amin'ny 520 tapitrisa ariary eo io vola io raha toka ny fandromonina kosa ny nandrenana ny poste de police notariny teo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka ny commune moa dia nanolotra vola mitentina 10 tapitrisa ariary na mitana ny fototrafitrasa eto zany dia tiana ihany no mizara amintsika etona fa kitapom-bola ny commune Ambohidrana Ray Manontolo tsy nisy fanampiana avy any ivelany no nanaterahantsika ny biraon'ny fokotany vaovao ka vola mitentina 10 tapitrisa ariary na 75 millions de francs no tetibidiny io biro pokotany zay hitantsika maso amin'izao fotoana izao io ankoatra izay antenan'ny ponina fa tsy ho ela dia ho lasa tanan-dehibe ny commune Ambohidrana raha izao fiazakazaky ny fananganana ny fototrafitrasa izao fa ivadika kosika amin'ny sehatra ny fiarihana sehatra anankiray izay everina fa mahasarika ny mpampiasa vola na io mpampiasa vola lehibe na ny salatsalany ny fivarota-kazo toerana maromaro no iavin'ireny hazo ireny izay amidy eto Antananarivo anisan'izany ohatra ny any amin'ny faritry Moramanga sy ny any amin'ny faritry Morondava iny ny hazo izay tsy afa-misaraka amin'ny fiainan'ny malagasy amin'ny ankapobeny toy ny ao amin'ny fanaovan-trano eo ihany koa ny amin'ny fanaovana ny fanaka maro samihafa manao anarany eo amin'ny sehatry ny hoe tsena ny hazo amin'izao fotoana izao nisy ny fanadiadiana izay nataony ny mpanao gazety ny fahitalavitra MBS ka dia hotateriny Lorette Berton amintsika izany teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajaonarivony miteraka fahasahiranana eo amin'ny mpandraraha misehatra amin'ny fivarotan-kazo ny faharatsian'ny lalana amin'izao fotoam-pahavaratra izao kakazo izay alaigna avy any Moramanga, Morondava, Antsirabe ndraiky Tsiromandidy ireo mamatsy ny tsena ny kakazo eto an-drenivohitra jiaby ireo maro ny fiarabe na camion tavela no ny lalana ratsy rehefa avy ny orana karan'izao mikatso araka izany ny fahatongavan'ny vokatra eto Antananarivo araka ny nambaran'ny mpamongady raha misy ny entana miakatra dia mandeha ny tsena fa rehefa tsisy entana miakatra dia tsy mandeha ny tsena satria ratsy izao ny lalana dia tsy tafiditra aty Antananarivo ny camion raha tokony hoe herinandro izy ny tafiditra aty lasa tapabolana vao tafiditra aty dia normalement tsy dia ampetana zany dia tsy dia mandeha loatra ny tsena ny ankapobeny ohatra izao mpanao fanaka izao ny tena betsaka eto aminay karazana hazo misy eto aminay zao soia anakaraka kesika kininina ny madrier zao ohatra kininina le izy dia 25 ny tava mizara roa 17 dia ny planche avy amin'ilay traverse reny ihany anaovana planche anaovana gorodona teo alohan'ny fety zao ny finition ana trano nandeha satria tamin'ireny hamonjy fety daholo ny olona dia amin'ireny mandeha ny trano ohatra anao trano izy ao navaravarana dia amin'ireny izy ao alohan'ny fety izy manomboka manao fanaka rehetrarehetra fa zao ohatra ny antoanto kely izy zao satria tafiditra anaty fahavaratra mihitsy olona tsy dia misy vola fa rehefa tsisy tsena dia samy mipetraka fotsiny na mpiasa amin'ny masinina na mpivarotra indraindray ary tsy malafo ny tena marina zay zany mandray avany am-potiny dia mivarotra dia misy olona maka ohatra hoe maka planche ohatra hoe 200 300 dia misy konkoa ohatra hoe alefana andapa reny
ankoatra ireo mpanjifa tsotra izay tonga manjifa ny kakazo eny amin'ireny mpivarotra mpamongady ireny anamboarana trano na lakoro sy ny maro hafa dia misy ihany koa ireo izay mbola hivarotra mangala kakazo toy ny planche na boiron ka hamidy atsinjarany indray avy eo. Ireo mpanjifa izay magnamboatra ny lakoro ny simba noho ny fiaviany orana manatsara ny valakisoa sy ny kojakoja ilaina madinika amin'ny fagnamboarana trano no manjifa ireny karazana kakazo izay amidy atsinjarany ireny. Tsena aloha tsisy tsena zao fa tsisy zay manankiray ny lafinao androany dia any androany dia lasa voatery ianao lasa mangataka any an'ilay tena mba patron reny zany hoe alao aloha izay hivarotra dia avy eo izay manatra vola ohatr'izay satria tsy mety ilay izy. Amin'izao aloha izao ilay tondradrano dia anaovan'izareo lakana aloha izao mampandeha an'ilay izy. Eo amin'ny fakana entana zany manahirahirana ihany arakarak'ilay eo an'ilay tsifisina zany zay hoe izy voatery ianao manakaramany ianao nefa an'ilay eto an-tananao koa tsy misy. 5,000 ariary ka hatramin'ny 9 ariary ny vidin'ny gorodona pake raiky, 4,000 ariary ny planche mirefy 4 metatra ary 503 ariary kosa ny araiky amin'ny boiron mirefy 4 metatra. Talohan'ny fetin'ny Noely sy ny farantaogno no tena nandeha ny tsena ho an'ireo mpivarotra kakazo ireo fa mangina kosa izany amin'izao vita fety sady asara izao. Dia iny fanadihadiana momba ny tsenany hazo iny ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naritra hatramin'ny farany mankasitraka tompoko.